Esekilany Mitohy hatrany ihany koa ny fitokonana tanterahany sendikan'ny mpampianatra Fram ary vao maikary sy ny hamafy izany satria manatevin-daharana azy ireo ny fikambanana sasany eo anivon'ny fiaraha-monim-pirenena. Mitohy hatrany ny fitokonana izay ataon'ireo mpampianatra Fram ao amin'ny tokotanin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Raha tsy aivina dia ny andraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram rehetra izay mahatratra 5,7 alina no takin'izy ireo raha 2 alina no efa voafaritra fa horaisina mialohan'ny tsy faran'ny taona ity. Tsy maintsy atao miandalana ny zavatra rehetra raha ny voalazan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Tsy afaka rekrutenandro ataon'ny 75 antsika rehetra mandala fa tsy maintsy mandeha par étape tsara rehetra. Nangaratra maro tsy maintsy mandeha par étape. Na sakafo ary tsy maintsy voasana aloha sakafo tenehana izay vao azo hohanina fa ny zavatra efa fanarahana principe ho any akidy hoe mampidirina raha-safanjakana. Avy eo ny mise en œuvre an'ilay izy dia miankina amin'ny toe-bola, miankina ihany koa amin'ny ahoana moa filaza azy ny identification an'ilay recensement an'ilay maître Fram. Ny talen'ny kabinetra dia nanambara fa mpanatanteraka ihany fa tsy mpandidiny eny anivon'ny ministera. Raha ny ministera nge raha sitrapon'ny ministera dia mirekritena daholo tsara fa tsy ny menina no manapaka an'izany. Misy lalàna any amin'ny assemblée zareo raha zay takinjareo ny menina tsy avoavaha zay problème zay hoanjareo fa any amin'ny assemblée zareo mandeha dia any zareo miimposé hoe bon tia aloha zay raisina daholo efa tsy ampena hoe 10 000 io. Fa io 10 000 io ny lanotan'ny assemblée dia io aloha ny ataonay zay mpanatanteraka zay tsy mandidy fa mpanatanteraka zay tsy mpanao lalàna fa ny assemblée manao lalàna dia rehefa azonjareo makany amin'ny assemblée zareo dia mazava zao ny zavatra tadiavanay dia lany any amin'ny assemblée ilay izy dia alefana aty amin'ny menina tanterahany menina zay zany. Mahatsiaro tena ho tsy manana piara ireo mpampianatra Fram izay niona tamin'ny solotenan'ny ministeran'ny fanabeazana omaly. Tsisy tsy afaka manoatra zareo fa le 10 000 le lany tamin'ny miteny mera-pirenena ozy zay ny asandreo. Tsy zareo izy manao an'le hoe hitako hoe zao ny olona tokony raisina fa zay efa lany aviany miasa ho an'izay fotsiny aty amin'ny fanjakana. Nefa dia zareo mbola nagnirika anay hoe tokony makany amin'ny assemblée nareo mitaky an'izay. Tsy zahay tompoko ny tokony ho any amin'ny assemblée satria zahay zanaka n'ity ministera ty. Tokony anjaran'ny ray aman-dreny mandeha mitaky mitady lalana rehetra zay arekrute ny mpampianatra Fram fa tsy ny zanaka mandeha mitety zay zavatra asoa anazy. Zay ny zavatra misy teto zany hoe fialana andraikitra ataon'ny ministera mikasika an'ity fitakinan'ny mpampianatra ty. Mampitaraina ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny vesatry ny sara-pisoratana anarana eny anivon'ireo sekolim-panjakana ka anisan'ny fangatahana mandritra ity hetsika ity ny fanafoanana izany vola aloha izany. Naneho ny heviny mikasika an'izany ihany koa ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera. Raha resaka an'ilay gratuité ny ministera zao dia miezaka be hoe anao zay analefahana ny charge parentale zay tena hoe alefa ny kit scolaire alefa ny cantine scolaire misy bourse any ho an'izy famille les plus démunies omena an'ireo famille zay ngamba ny azoko resana momban'izay zavatra zay. Nanambara moa ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera fa misokatra hatrany amin'ny fifampiresahany ho fitadiavam-baolana izy ireo.